Beaty Université moa zany dia miara-miasa amin'ny Madajana amin'ny fikarakarana ny asan'ny étudiant io izay atao rapiso manomboka rapiso 21 août 2025 sy ny 22 août 2025 ao amin'ny gymnasio Vitanjoamasina ka dia manentana antsika tanora na ray aman-dreny io rehefa futur bachelier na mbola voaka baka amin'ity dia mba ho tonga maro amin'ny événement io satria amin'io zany ianareo mahafantatra ny parcours izay tianareo atao amin'ny futur projet nareo dia ao koa moa zany Beaty izay sponsor officiel amin'ny événement. Ny ankoatran'izay moa zany dia Beaty Université moa zany dia université privée Tamatave aketo ary izay manana université mère Antananarivo any dia Ismia Innovation. Ismia sy Beaty moa zany dia efa université iray fotsiny fa juste hoe Ismia Antananarivo dia Beaty Tamatave. Beaty moa zany dia hoe en tant que université anazy dia manana parcours anankiroa zany hoe ao ny management des organisations de projet sy ny banque et finance. Ankoatran'izay moa zany dia misy ny formation certifiante canadienne izay misy ny choix ao ny fondamentaux de la gestion de projet, gestion des ressources humaines, service à la clientèle ary ny marketing digital. Izy io moa zany dia formation de 1 mois en ligne izay anagnanay partenariat miaraka amin'ny institution académique Beva ESAC any Canada any. Manana choix zany ny mpianatra en 3e année hoe soit anao rairay amin'ireo choix voantanisaiky teo. Ny ankoatran'izay moa zany dia ato amin'ny Beaty moa zany dia système LMD, licence, master ary doctorat ary anisan'ny zava-baovao izay atolotra ny mpianatra amin'ity taona ity dia ny formation à distance. Nefa ankoatran'izay koa zany dia misy ny formation présentielle. Dia le mpianatra zany manao choix hoe anao à distance izy nanao présentiel ato amin'ny Beaty Université. Ankoatran'izay moa zany dia misy koa ny ordinateur portable iray izay mila ny mpianatra amin'ny première année ato aminay fanampian'ilay mpianatra amin'ny fianarana izay ataony ato amin'ny Beaty University. Zay misaotra betsaka ka dia fananako amin'izay dia hoe mbola manentana ihany zany zay amin'ny événement Madajana rapide io mba ho tonga maro nareo ary ka dia hijery ireo karazana stand maro izay hisy ao ka dia hita izay tadiavinareo. Beaty moa zany dia manao izay vitany foana hanampiana nareo amin'izay fanontanianareo rehetra tonga any. Efa 3 taona moa zany misy ny fiara-miasa entre Beaty University sy Madajana ka dia manentana nareo mba ho tonga maro amin'ny événement salon de l'étudiant rapide sy afaka pitsy io fa mbola tsy nandiso fanantanana nareo zany zay ka dia mbola nomety bebe kokoa nareo.